manatitra ny araba toboko lasy toboko avy ary manasoany ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany mahakasika indrindra ny olan'ny mpivarotra eny amin'ny 67 hektara no anomboantsika ny fampalalam-baovao araka ny fanambaran'ireo mpivarotra dia nanao tsena maty izy ireo ny androany ka ny fampitoana teny amin'ny fitsarana nosy ndeo aratsika ny fandaditiana mahakasika izay. Androany ny fotoana izay nomen'ireo mpivarotra asa-tanana malagasy etsy amin'ny 17 hektara fotoana indrindra izay natao andro maty ho an'ny tsenan'ireo mpivarotra eny an-toerana toy ny hetsika izay efa nataon'ireo mpivarotra eny an-toerana izay tsy mankasitraka ny fanesorana azy ireo amin'ny toerana fanaovan'ny asa fivelomany no anton'izany. Androany ihany koa dia ny fampitoana teny amin'ny fitsarana ireo mpivarotra hitondra ny fitoriana mahakasika ny herisetra nahazo azy ireo rehefa noterena hiala amin'ny toerana fanaovan'ny asa fivelomany izy ireo. Isany tonga nanotrina ireo mpivarotra ihany koa ny mpiaro-ny zon'olombelona. Maika satria nisy an'ilay alahady nanaovana fanakorontanana tao dia tokony hanaja tany tandalana. Ny zavatra tsara fantatry ny tsirairay avokoa dia izao hoe raha ny tena izy tsy misy an'izany hoe tiana esorina tsy varotra amoron-dalana koronareo ka hoe esorina sao dia sao dia esorina sao dia sao. Ny faharoa dia ny hoe dia izy tsy misy mihitsy ny tokony eritreretantsika n'izany resaka hatreto izany tsy misy mihitsy hoe raha valy raha didy tsisy an'izany hoe isika mametraka fitoriana dia isika ny ala eo fa antsika hatreto dia miaro tena amin'ilay fampiasana herisetra nisy tamin'ilay indray alahady iny sy ilay fampiororona izay aloha izany tsara fantatry ny rehetra fa raha ohatra ka mididy androany izany tiako ampahafantarina anareo raha tena valy dia mety hoe tsy ahefa ny fitsarana izay mety didy ny valy ilay izy izany hoe irrecevable filazany azy eo anatrehan'ny lalàna ka izay zavatra izay zavatra ampahafantarina antsika aloha mba tsy ampisavotan-tsaina. Ny faharoa efa mandeha ny tribunal au fond na ny ady fototra dia mandeha amin'ny 1er octobre izao amin'ny 7 ora maraina izay indray izany taratasy famalina. Ny zavatra natao androany dia anehoantsika fa hoe noho ilay zavatra nisy sy noho ireo olona misoloky ny anaran'ilay mpivarotra dia mifanaraka androany hoe atao tsena maty tao amin'ny komina. Mihemotra amin'ny faha 20 ny volana oktobra izao indray ny fitsarana ny ady izay mampifanonana ireo mpivarotra asa-tanana malagasy eny amin'ny komina sy ny tompon'ny tany. Na izany aza nefa dia mbola ny asa fivelomana ireo mpivarotra mandra-piavy ny valin'ny fitsarana. Tsy misy afaka manelingelina tsika fa afaka mivarotra somatsara tsika tsy manakorotana ninona zavatra ataony zareo dia efa miditra fitsarana io azo antoka ny varotantsika aloha mandra-pahatonga n'izay didim-pitsarana rehetra ho avy noho izany dia miantso antsika mba irahina fa tsy tolona antsika androany sy rapitso ihany io fa ho an'ny taranaka faramandiby tompoko. Manitra terin'ireo mpivarotra trano fa ho simba tanteraka ny asa-tanana malagasy raha tsy hanana toerana izay afaran'izy ireo manao ny asa fivelomana izy ireo. Ara-dalàna ihany koa nambaran'ireo mpivarotra ny fivarotana izay ataony fa tsy mivarotra an-dalambe izy ireo.